Mananitra ny araba tokolasy sy toboavy ho anao manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Verina kely tamin'ny fahatsiarovana ny 20 Marsa 1797 isika. Tsara manko ny manamarika fa noraisina ho tolom-panafahana mba hiverena ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara ny 20 Marsa 1797 ary nisy tolona natao tamin'izany fotoana izany ary nisy malagasy maro be namony ainy nandrika ny rà ary nisy fahafatesan'olona sy faharatran'olona maro manerana any Madagasikara. Amin'ny ankapobeny dia saika nisy hetsika ny distrika maro teto Madagasikara raha ny fampahafantarana ara-tantara. Ankehitriny aloha zany samy miandry ny rehetra ny tena vokatry ny fanadihadiany 20 Marsa 1797 satria eo amin'ny lafin'ny lalàna dia tokony misy fanadihadiana isokatra amin'izay anatin'izay 7 taona nisy iny izay tranga tamin'ny 1797 izay. Voatony sy voalaza tamin'izany de hoe niady tamin'ny mpanjanantany, iza moa mpanjanantany fa ny frantsay ny vahoaka malagasy na ireo tanora tamin'ny fotoan'andro notarian'ny MDRM no nalaza tamin'izany fotoan'andro izany. Ko raha mahatsiaro izany isika ankehitriny dia samy mahatsapa tsara fa zava-dehibe tokoa ny atao hoe firenena tanindrazana ary vahoaka. Ny mahazava-dehibe izany firenena tanindrazana sy vahoaka izany no tokony ho ambony ary ao anatin'ny toetsany ireo malagasy ankehitriny zay tokony nandray ny fanilo miampita avy amin'ireo ray aman-dreny ny tolona sy ny ady ho an'ity Madagasikara ity, satria tamin'izany de hoe ny hiverena ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara madiodio no tanjona. Iny 1797 iny no nitarika ny adevitra taty amin'ny 1797 rehefa nandeha fivoriana teo anivon'ny parlemanta tany Frantsa tany ny amin'ny haverina any amin'ireo tany nizanahana ireo tany izay nozanahany frantsay. Dikan'izany de hoe isy fanapahan-kevitra iraisana isak'ireo firenena izay nozanahany frantsay ary de nisy tamin'izany fotoan'andro izany hadevitra ny fanaovan'ireo tompon'andraikitra izay napetraka hifehan'ireny firenena ireny miaraka amin'ireo mpitolona tia tanindrazana. Nisy mpikambana teo anivon'ny parlemanta tamin'izany fotoan'andro izany ary niasa sinoana tamin'ny Frantsa. De tao aorianan'izay no nandeha ny referendum ho an'ny Madagasikara ka nahafantarina ny amin'ny hoe hiala tanteraka amin'ny frantsay ve sa hanana fahaleovan-tena fa mbola misy ihany ny fekinan-doha. Misy lafin-javatra tiana ho marihana ny amin'izany satria ireo faritany enina teto Madagasikara de samy nanana ny safidiny avokoa. Na zany na tsy zany aza nefa dia ny safidy ny anana ny fahaleovan-tena i Madagasikara. Zany safidy anana ny fahaleovan-tena izany dia nambara-pahabe maso ny 1700. Na zany na tsy zany ankehitriny tsy azo lazaina fa tanteraka amin'ny ankapobeny sy amin'ny ampahany rehetra ny fahaleovan-tena ny Madagasikara izay nitoloman'ireo ray aman-dreny tamin'izany. Tsy azo lazaina ho isika satria mbola misy ampahany amin'ireo tany izay analainy frantsay kanefa any Madagasikara talohan'ny fanjanahantany dia nily zay parsa zany tsy mbola sy tafaverina amin'ny Madagasikara madiodio ankehitriny. Dikan'izany fa raha toka mbola tsy feno ny tany zay nosy miparitaka tsy mbola tafiditra ato anatin'ny tany be an'ny Madagasikara na le Grande Île dia mbola tsy ampy lay fahaleovan-tena. Mbola tolona sy ady ny resaka famerenana ny Îles et Parsa amin'izao fotoana izao. Tsy miravoravo tanana ny fikambanana sy ireo vonina politika sy ireo tia tanindrazana miady ny amerenana izany Îles et Parsa izany satria anisany ny efa nambarany teo anivon'ny firenena mikambana tamin'ny 1797 ny amin'ny Madagasikara amin'izany nosy miparitaka izany na Îles et Parsa. Fa ny endriky ny fahatsarovana teto Madagasikara no ndeha hiverenantsika satria nahagaga sy nahatalanjona ary nahavaka ny saina ihany nahita ny zava-misy tany Fianarantsoa raha toka lanonana ofisialy zay nokarakarain'ny governoran'ny faritra ary nahatrehana aloha olona misy tompon'andraiky mpanjakana maro ao anatin'izany faritra mahatsiatra ambony izany no mirentirenty anatin'izany ny sainam-pirenena frantsay. Nambarantsika teny am-piandohan'ny fandarina manko fa ny 20 Marsa 1797 izay ankalazaina isa-taona izay ampireetiretena ny fitiavan-tanindrazana sy anamboniana ny ambom-pirenena sy hijoroana ma hoe Madagasikara tanindrazantsika sy ny hoe Madagasikara
tandrazanay dia rehefa 20 marsa mihitsy no miredareda ao anaty izany satria tsaroana ireo malagasy namony eny niady niverena ny fahaleovantena ary niady manoloana ny fanjakazakana sy ny fanapotehana ireo mpiray tandrazana ary ny fakana ny arena tsy ara-drarina nataon'ny frantsay tamin'izany fotoanandro izany. Gaga sy talanjona ny rehetra hoy isika raha nahita sary izay miparitaka tao anatin'ny pejy ny governoran'ny faritra Matsaitra ambony dia sary misy ny mpiady tranainy milanja ny sainam-pirenena frantsay eo akaikiny eo ny sainam-pirenena malagasy. Adevitra inona no mahatonga an'izany ary inona no nahatonga teo anivon'ny faritra handrakitra izany ao anatin'ilay lanonam-pahatsiarovana. Na inona voizina ao anatin'izao raharaha izao dia tsy afabela ao anatin'ny raharaha 727 tao anatin'ny fandropana malagasy ny frantsay ka ny fisiana saina frantsay miaraka ny sainam-pirenena malagasy dia entiny endrika fanambaniana sy fanaovana tsinitsinina amin'ireo raha malagasy latsaka nandritry ny hetsika 727 iny. Ny saina de mariky ny fiandrianam-pirenena, ny saina de mariky ny fijoroan'ny tandrazana anatina fahaleovantena madidio, ny saina ihany koa de mariky ny fisian'ny vahoaka monina ao anatin'izany tandrazana izany ka ny tandrazana sy ny vahoaka dia manambatra ho iray ny firenena izany. Ambonin'ny malagasy izany ho mariky ny fotsy dia fahadiovana, ny mena fiandrianam-pirenena, ny maitso fanantenana. Tsy mbola niova zany ary ijoroan'ny malagasy ka amin'ny sehatra rehetrarehetra dia ampiasaina izay sainam-pirenena izay satria avy de avo ary miredareda ao anatin'ny fon'ny malagasy zany hoe fitiavan-tandrazana sy ambom-pirenena hijoroana izany. Ka raha nahita ny sainam-pirenena frantsay teo ankilany sainam-pirenena malagasy de mampametra-panontaniana ny aminy hoe ny frantsay nanana anjara betsaka tamin'ny famonoana ny malagasy tamin'izany fotoanan'izany noho indray andrendraina eo akaikin'ilay fahatsiarovana ny malagasy. Ary naveritsika matetetika ny aminy hoe raha ny tokony ho izy ary de tokony hanonitra na hanome fanonerana ho an'ny malagasy ny firenena frantsay tamin'ny fahampotena marobe vokatry ny fanjanahantany sy ny famonoana ny malagasy mpiray tandrazana tamintsika teto amin'ity Madagasikara ity. Ary anisan'izay vono moka marobe izay manodidina ny roetsy na telonetry tanoana ny tamin'ny raharaha 727 ka tsy misy antony mihitsy ny tokony nampiakarina ny sainam-pirenena frantsay teo akaiky ny sainam-pirenena malagasy izany anton-javatra izany satria tahaka ny fanambaniana hoy isika sy fanaovana tsinitsinina tamin'ireo raha malagasy izay nandrika tamin'ny raharaha 727 iny. Trangaravatra iray ihany koa izay tany faritra vakina karatra tany marina fa ny fitantanana ny faritra na ihany koa ny commune dia samy manana an'ireo loko mampiavaka azy fa rehefa fahatsiarovana ny tolona lehibe tahaka izao izay niraisina ho tolom-panafahana dia mipetraka hatrany hatrany ny lokom-pirenena fotsy, mena, maitso. Fa tsy sanatry n'izany akory hamadika ny tsangam-bato ho amin'izay loko hitiavany eo anivon'ny commune na ny faritra azy fa raha tsy izany mankony dia mivadika ho endrim-pahakalazana ho an'ny commune sy ny faritra fotsiny zany fa tsy mieritreritra fa firenena anankiray. Ny tranga tany amin'ny faritra vakina karatra rehefa ny lokona mavomavo be ilay tsangam-bato izay nametrahana mari-pahatsiarovana tamin'ny alalan'ny voninkazo dia niverenana lokona indray taty aoriana ho loko fotsy izany. Adevitra betsaka ny nateraka izany satria kandida anankiray sy mipomba ny fitondrana no ny fampiantso tamin'ny tambajotra sosialy ka nahatonga ty adevitra ity ny amin'ny hoe lokona amin'ilay lokon'ilay kandida ilay tsangam-bato kanjo tafajabaka ny mpanohana ny fitondrana. Fa na izany na tsy izany mamerina ny adevitra ny amin'ny hoe tena tokony hipetraka ilay ambom-pirenena sy fitiavan-tandrazana ka tsy tokony hisy loko na ataoko izy na fikambanana izy lay fitiavan-tandrazana rehefa androm-pahatsiarovana ngezabe ka nalatsaka sy nampandrika ny rahan'ny malagasy tao anatina tolom-panafahana. Zava-dehibe ny atao hoe fitiavan-tandrazana ka raha tsy hain'ny fitondrana ankehitriny no mametraka izany fitiavan-tandrazana izany tsisy dikany ny atao hoe fanjakana sy fitondrana izay tantanin'izy ireo. Raha tsy hain'ny mpitondra ankehitriny mametraka ambony ny sainam-pirenena dia tsisy dikany ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena. Efa nisy teto amin'ity Madagasikara ity tamin'ny zao fanjakana Andriamatoa Andry Rajoelina zao ny solombavam-bahoaka mamadika saina. Efa nisy tamin'ity fanjakana Andry Rajoelina ity ny ministra namadika saina tany amin'ny Biraona.
nefa ministra zay tena mitazona amina resaka diplomasia ambony be, ary efa anisy ihany koa ministra misahana ny raharaha-pitsarana namadika saina nandritry na lanonana lehibe tany Toamasina tany. Raha mahitsitsika ny trangan-javatra amin'izao fotoana izao dia manaonao foana le fitondram-panjakana, tsy malala an'le asin'le firenena, tsy malala an'le asin'lay tanindrazana zay loloavina atapony loha, ary nandatsahan'ireo malagasy ny rany ary niadivany mafy tamin'izany fotoana androany. Mila mamerin-doha izany adevitra izany isika rehefa mahita ny fihetsiky ny fitondrana amin'izao fotoana izao, fa tena tsy niomana hitondra fanjakana reto olona reto, hany ka manaoko totoa sy miseho amin'ny fomba mamoetra ny fitantanana ny firenena, ary na ny endrim-pahatsiarovana ary dia saika hoe fanao fotsiny fa tsy iainana ary tsy ao anaty izany rehetrarehetra izany. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.